Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Ianao hitsangana kamindra fo amin'izy iona, fa efa andro amindram-po aminy izao, eny tonga ny fotoana, fa Jehovah nanangana an'izy iona, niseho tamin'ny voninahiny izy. Amen. Ivavaka isika. Ray masina tsara indrindra, mideranao izay manome voninahitra ny anaranao amin'izao fitiavanao anay izao. Na dia rakotra izy na izao tontolo izao, fantatray fa zay dia namindranao fo. Nomenao an'izao maraim-baovao izao afaka iantso ny anaranao. Ka raiso, raio, ho tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, ny fiderana, fankasitrahana, feno famezam-boninahitra ny anaranao masina manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Jesosy io, saotranao Jesosy, amin'izao maraina izao indray, indreny famindram-ponao aminay, indreny fitiavanao, ary indreny faharetanao aminay. Mankasitraka indrindra fa nomenao aina vaovao indray, fa velomanay fa anay mitady anao indray, afanay miantso ny anaranao amin'izao maraina izao. Mankasitraka Jesosy malala fa tsy nipaony fahafatesana tamin'iny aliny, fa mbola namindranao fotoko. Ko mangataka famelan-keloko avy aminao izahay Jesosy, tsy mendrika anjany fitiavanao izany zahay. Fona Jesosy io, na tamin'ity maraina ty hitanao ny eritreritra mangina, mety tsy fanaraka ny sitraponao, izay ty ny fo. Mamelany fahotana Jesosy, sasao amin'ilay ranjanak'ondry tsisy kilema isanandro zay tompo. Ananany fifaliana sy fiadanana miaraka aminao. Jesosy malalo, mbola te hiteny aminay ianao, te hanambara ny fahatsaranao ianao. Mbola te hanambara Jesosy ilay fitiavanao anay ianao, na dia tsy mendrika an'izany izahay. Ka nivelarinao aminay indray ny filazantsaranao amin'izao maraina izao. Ka io ny teninao Jesosy io, ka io ny teninao hitondra fiainanao anay tokoa. Dia voninahitry ny anaranao reriany Jesosy io, andehanana isanandro amin'ny fahazavanao, tsy raparapanay anatin'ny aizina, azahoana isanandro ilay tenin'ny fiainana, fa tsisy marombaka ny ampelantananao ianao. Misaotra Jesosy, misaotra tompo, dia rako mandrakizay ny voninahitrao. Haleluya. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao maraina sabata izao. Ny teny izay entina ampahirezana antsika indray androany ry havana dia omena lohateny lehibe hoe Jesosy mofo velona nidina avy any an-danitra. Ka anazavantsika n'izany lohateny lehibe izany dia sokafantsika ary ny baibolitsika. Filazantsaran'i Kristy Jesosy araka ny Jona. Jona toko faha-enina andininy faha-raika amin'ny 50 ka hatramin'ny faha-enina amin'ny 50. Jean chapitre 6, verset 51 à 56. Vakina izany amin'ny anaran'ny Jesosy tompo ny teny. Izao no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity, dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainana izao tontolo izao. Dia nifanditra ny Jiosy ka nanao hoe ataony lehio ahoana re no fanomeny nofony ho antsika. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rany ianareo, dia tsy manana fiainana ao aminareo. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay, ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Fa ny nofoko no tena fihinana, ary ny rako no tena fisotro. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ao amiko, ary izy kosa ao aminy. Amen. Ray masina, manana masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana, ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Raha afaka 3 herinandro mahery kely eo dia hidina ary hiditra amin'izany hoe herinandro masina izany isika. Amin'izany isika dia hijery ilay alakamisy alina mangina ny Getsemane sy ny zoma maraina ny Jerosalema feno tabatabany miaramila Romanina.
ary ny zoma atoandro ny Golgota ahitana ny hazo mitana bokovoko mitsangana aorianan'izany any fa dia mbola ho hitantsika koa ny alahady maraina ny fandresena. Tsy inona no raketin'izany rehetra izany fa ny fanatanterahany Jesosy ny asa nanirahan'Andriamanitra azy dia ny fanoloran'ny tenany eo ambony hazo fijaliana hamonjy ny mpanota. Mampatsiaro izany indrindra ity tenin'Andriamanitra androany ity dia ny amin'ny Jesosy nofinaina nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Tsy azo ny mpianatry ny Jesosy na ireo mpanaraka azy anefa izany ka nahatonga azy ireo tafitoina sy ny monomonina ka nisy nandao azy tanteraka aza tamin'izany. Koa raha nilaza ny tena antondiany tety ambonin'ny tany ary Jesosy dia ny fanoloran'ny tenany eo ambony hazo fijaliana, ny fihinanana ny tenany sy ny rany dia tafitoena mafy ireo mpanaradia azy satria no heveriny fa hampihinan-dra azy manko Jesosy. Fa vetavetana eo amin'ny jiosy manko ny fihinanana rà. Andriamanitra mihitsy no nilaza an'izany, aza mihinana rà. Araka ny boky ny Genesisy any, Genesisy 7:4, Levitikosy 7:17 any, eny Deuteronome koa 9:10 sy 3:20. Raha milaza hoe Jesosy izay mihinana nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay dia zao no hefiny. Izay mino ka mandray izany ao am-po, izay no lazainy. Tsy mba fanendrenany ity fanasany tombo-tsiry havana, fa ilazany Jesosy kosa ny sorona hataony ho an'ny mpanota dia ny hanolorany ny tenany eo ambony hazo fijaliana ho avotra ho an'ny mpanota. Ary izany dia fahatanterahany ilay zanak'ondry ny Pasika tandindona fahiny izany araka voalazany boky ny Exodosy 2:12. Fa hoy Jona, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra ozy izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Ry havana malala, moa tsy efa mpanaraka an Jesosy hatramin'ny fahakelinao va izao sy anao? Teo amin'ny batisa, teo amin'ny confirmationna, eny hatramin'izao efa fotsy volo izao aza. Ahoana no fijerin'i Jesosy ny foko sy ny fonao? Ahoana no hitan'ilay mahalala ny ao am-pody sy miloka ny ao anatiko sy ny ao anatinao? Fo mikasa amadika azy ampitso sy raha afaka pitso ve? Fanarahana azy noho ny zavatsara nofo ihany ve? Dia ny anana harena izay ho levona eto amin'izao fiainana izao ihany? Na hoe ny faniriana te hanana taranaka, na ny te ho salama, na ny hahazo voninahitra? Fa hoy mantsy Paoly, raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika ny Kristy, dia mahantra noho ny olona rehetra isika. Raha mbola tsy fantatro sy tsy fantatrao fa Jesosy Kristy no mpisorona nanatitra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana hisolo ny maro, dia mbola ho tafitohina ihany koa iza sy anao ka ilaza hoe sarotra izany. Iza no iainao an'izany? Koa tsarovy ary. Fa Jesosy no mofinaina, nomen'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, ka izay mihinana, izay hoe mino zany, ny nofony sy misotro, mino koa io, ny rany no voalohany indrindra aloha mitoetra ho aminy, araka ny voalazany 9:50. Hoy Jesosy mantsy, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mitoetra ho amiko. Azany natonga ny Paoly laza hoe, koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy sy Tompo izy, dia mandehana ho aminy araka izany koa ianareo, ka mamakaty tsara sy miorina tsara ho aminy ary tafatoetra amin'ny finoana. Maro mantsy ny zavatra manaitra ny kristianina amin'izao fotoana ny fandrosoana izao. Ao ny voninahitra, ny harena hoy aho tery ambony, ny fahaizana mampanalana samihafa. Ireo no mahatonga ny sasany handao ny maha-kristianina ka aniratsy rany ny fivavahana. Mandalo eo anoloan'ny kristianina koa ny fahoriana maro samihafa. Mety ny tsy fisiny io, ny aretina, mety ny fanenjehana, mety ny fahafatesana koa aza.
ka mahatonga ny sasany mety hamoy fo ary dia mety hatonga azy tokoa tsy iray intsony amin'ilay mofinaina miala amin'ilay fitiavana voalohany. Sarotra loatra hoy izy ny maha-kristianina fa eo amin'ny hafa kosa dia mahatonga azy hanana hery sy fanantenana izany. Satria izany rehetrarehetra izany dia efa nentiny ny tompo koa. Amin'izay izy dia hiara-miteny amin'ny mpanao salamo manao hoe tafatoetra ny foko Andriamanitro. Eny tafatoetra ny foko. Koa izay mino an Jesosy ry havana dia tsy azo ny rivotro n'izao tontolo izao ozongozonina. Le kristiana malala. Le kristiana malalo miorena tsara aza miova. Faharoa izay mihinana ny nofony sy misotro ny rano dia hoana velona ho aminy. Hoy ny andininy 7:50. Tsy mitoetra fotsiny tahaka ny vaky tsy mananaina ny mino amin'izany fa velona mihetsika. Ny olona tafasaraka amin'Andriamanitra matsy ry havana dia lazaina ho maty na dia mbola velona aza. Hoy Paoly, mifoaza ianao izay matory ary mitsangana maty dia hampazavanao Kristy. Ary lazainy koa fa maty ny fahadisoanareo ianareo izy izay tsy manana firaisana amin'ny Jesosy ry havana malala dia malaza hoe maty maina ka atsipana anaty afo dia ho may. Tsy misy fahavelomana afa-tsy ao amin'ny Kristy Jesosy ry havana. Velona izy ka mamelona izay rehetra maty, izay mino ahy hoe ny tompo na dia maty aza dia ho velona indray. Izay mihinana ny mana tany anefitra dia mbola maty ihany, izay mivelona fotsiny amin'izao tontolo izao dia ho maty, levona miaraka amin'izao tontolo izao, fa izay mihinana ny nofony zanak'olona sy misotro ny rano kosa no velona ho aminy. Velona aho ka dia velona koa ianareo, hoy ny tompo. Ny olona velona ao amin'ny tompo dia hoary ny mpanao salamo amin'ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona ozy ka mamoa amin'ny fotoany miravony tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Zany ny fahavelomana ao amin'ny tompo. Fahatelo, izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako Jesosy dia ahoana? Manana ny fiainana mandrakizay. Inona moa ty fiainana mandrakizay ty? Ary aiza izy ty? Moa tsy ny fananana ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao ve no ataon'ny sasany ho fiainana? Arena izany, voninahitra, fahasalamana, laza, eny zavatra maro samihafa. Raha misy manana izany dia lazaina fa olona miaina, olona sambatra. Mety misy mahamaromarona kely azy ihany, nefa tsarovy. Fa izay tsy manana ny Jesosy ho fiainana dia izao mora lay panahy amin'ireo zavatra ireo. Ireo no entiny devoly, manalavitra, mampanalavitra ny olona amin'Andriamanitra. Ireo no poizina fafiny ho anatintsika mba mahatonga antsika tsy hanana ny fiainana ao anatintsika. Ary amin'izay dia tonga fahakiviana lava. Tonga ny fahakiviana lava. Tonga ny tahotra sy ny ovitra mandrakareva, ny tebotebo-tsaina tsy manam-pitsaharana, ka dia tsy misy fiainana ao anatiny. Everiny sasany indray fa ny fiainana mandrakizay dia zavatra any an-danitra lavitra any tsy hita maso any, zavatra tsy fantatra akory, fa mba rere fotsiny. Koa raha sendra mba mafana ny mpifon'ny mpivavaka dia toa mba misy fanantenana kely miserana ihany. Fa raha tonga kosa ny fahoriana sy ny adi-panahy dia tsy hita mihitsy no atao hoe fiainana, ka mahatonga ny sasany mamoy fo. Ry havana malalo, ry havana malala, ny ano marim-baovao, ny fiainana mandrakizay dia ao aminao, amin'izao ianao izao. Raha mino ianao, amin'izao ianao izao. Zany ny fiainana mandrakizay. Satria efa voatsangana ho zanak'Andriamanitra ngeza sy ianao teo amin'ny batisy. Zanak'Andriamanitra izao sy ianao, ka na dia manana ray be fitiavana azy dia izao miantoka ny fiainantsika manontolo izy. Mpiara-pandovany lanitra amin'ny Jesosy Kristy zanany itsika. Ka moa ve tsy izany ve ny tena fiainany? Ny fiainana mandrakizay. Efa voavela eloka
ianareo miteny teo. Io no tena fiainana mandrakizay. Ny famelan-keloka raisitsika amin'ny Jesosy Kristy mpamonjy. Izany fiainana mandrakizay. Ny fahatsiarovantsika fa voavela ny helpontsika no itoerany fiainana ao anatsika. Kanefa izao tsy nomena amin'ny ho an'ny olona rehetra izany fa ny olona voavela heloka izany dia zao mibebaka, miala amin'ny ratsy fanao, olom-baovao nateraka indray. Efa vita ny hoaisanao tamin'ny fijalian'ny tao Getsemane, tao Golgota, tao amin'ny fasana, tamin'ny tsanganany sy ny akarany ho any an-danitra izany rehetrarehetra izany. Nefa tsy mbola mijanona amin'izany ihany izy, fa mbola tonga koa amin'izao an'io zao, mandondona ny fonao ary miteny mangina aminao hoe aza matahotra, voavela ny helokao, mibebao iny Tompo. Azy irery ny voninahitra ho antsika kosa ny famelan-keloka ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Vavaka sika. Jesosy Kristy mofinaina, indre ny firavoravoan'ny fo sy fananay. Velombelominao amin'ny teny masinao. Ilay teny ny fiainana tokoa izay iainanay ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Saotra Jesosy, saotra Tompo, nambaranao anay mihery ny azo fijalianao fa hiatrika an'izany mantsy izahay Jesosy malala, handinika ny lalan'ny azo fijalianao ato. Ka dia ampafatarinao anay sahady, ny alali ny aretanao teo Golgota mpamonjy malalako. Mba hanananay izany fiainana mandrakizay izany. Hatonga anay hibebaka, hatonga anay Jesosy malala, hiala amin'ny zavatra rehetra mampalahelo anao. Satria araka ny fampianarany lazay ny mpanomponao dia anatin'izao andro karena izao tokoa dia fandenitena izao. Moa miaina ao anatin'ny fiainana mandrakizay va izahay Jesosy. Tompo, izay manantona anao tsy mba misy olavinao. Mamindrafo aminay ka mamelany heloka Jesosy mba hanananay an'izany fiainana mandrakizay izany. Hanananay fiadanana, hanananay fifaliana miaraka aminao isanandro Jesosy. Da io ny teninao hitsiry ety anatinay aty. Ao tena voninahitry ny anaranao ny antom-pisinay. Voninahitry ny anaranao rery ihany Jesosy malala ny maha olona afaka anay. Satria dia efa olona afaka zahay ho ianao. Raha nandray anao tokoa Tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Ary dia niova fo, niova fanahy, niova toetra. Tompo homendrika ny filazantsaranao. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra ny fitiavanao, misaotra ny faharetanao aminay isanandro. Hampio zahay Jesosy, fa nofinay dia miavonavina, nofinay dia manohitra ny fahamarinanao. Kanefa nomenao fanahy mahery zahay fa tsy fanahy osa. Afanay Tompo, mikatsaka n'ilay Kalvari. Afanay Jesosy eo, mandiny tena ho Getsemane. Saotra Jesosy malala. Anao ny dera Tompo, anao ny haja. Fa ho an'ny mpanomponao tsirairay avy koa Jesosy malala. Ny fiadanam-po, ny fiadanan-tsaina miaraka aminao. Raiso ny fitahiana ny tsodrano. Izay hotonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavanao amin'ny Kristy Jesosy maty ho antsika. Ary ny fiadanan'ny Tompo mihoatra noho ny fandalana rehetra ka nolazainy hoe fiadanana nomeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Izany rehetra izany toetra aminay tsirairay avy. Ho amin'ny mpanomponao, miaino ny filazantsaranao, mangetahetanao, mangetahetan'ilay mofo velona avy any an-danitra kehitreny. Misandrata amin'ny avy indrindra Jesosy. Misandrata mpanjaka Kristy avy any Nazareta. Misandrata amin'ny voninahitra ao. Haleluya, haleluya.